Andriamanitra indray sika rehetra fa tonga amin'ity fotoana izay tondrana ny tenin'Andriamanitra ity amin'izao fotoana izao dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any tramin'izao ka ho mandrakizay hivavaka isika mialohan'ny hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra raha nay tsara indrindra mankasitraka anao indray izay satria nomenao tombonandro sy fotoana
menao koa hery fahasalamana zahoanay manatanteraka izao fandarana eto izao amin'ny anaranao Jesosy. Tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izao fa ilainay ny fanampinao ka taio izay miaino hitondra soa azy ny teny jereny amin'izao fotoana izao ary ny devoly zay mety anelingely rehetra fatotray amin'ny anaran'i Jesosy ary taio zay izay anambara tompo fa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay fa mila ny fanampiny ny fanamasinao. Ianao tompo ny teny amin'ny tsiraray avy ary anampy anay amin'ny zavatra rehetra. Ianao amahany olana eo anivon'ny tsiraray avy ary ampianatra anay anana fahatokinanao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Saotra indrindra tompo. Amen. Jery ten'Andriamanitra isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy 2:20 zay mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba atoky fa tsisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no very. Averiko indray mandeha tapany voalohany. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky. Isaia toko 1:30 andininy 4 hatramin'ny 7. Ary rabisake tamin'ireo andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao ny lazain'ny mpanjaka lehibe dia mpanjaka ny Asiria. Inona moa zato itokinao? Hoy izaho teny foana ny hoe manana saina sy hery ady aho. Fa iza no itokinao no mihodinamiko ianao? Ary indro ianao matoky io tena volotara toritory io dia ny Egypta, nefa raha itenan'ny olona dia manindrona ny tanany mibaroka. Iny tahaka izany Farao mpanjaka ny Egypta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah Andriamanitra ny itokinay, mo tsy azo va ny fitoerana avo aman'alitara zay noravahan'ny Ezekia izay milaza ny amin'ny Joda sy Jerosalema. Eto ny lon'ity alitara ity no iankofanareo. Andininy 5:4 andininy 7:10. Dia nijao teo rabisake dia niantso tamin'ny fimahery tamin'ny tenin'ny jiosy hoe inoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia mpanjaka ny Asiria. Zao ny lazay mpanjaka aza mety ho fitahan'ny Ezekia ianareo fa tsy avonjy ianareo izy tsy akory. Ary aza mety hampatoky ny Ezekia an Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no hamonjy atsika tokoa. Ary tsy atolotra eo an-tana mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàna ity. Marika toko 1:20 andininy 2:20. Marika toko 1:20 andininy 2:20. Zay mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Marika toko 1:20 andininy 2:20. Jesosy namalaka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Farany Hebreo toko 2 andininy 13 tapany voalohany. Hebreo toko 2 andininy 13 tapany voalohany. Mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Toko 2 andininy 13. Ary koa izaho atoky azy. Aoka isika atoky ary amatoky an'Andriamanitra hatrany. Tahaka ny Josafata zay voalaza amin'ny Baiboly amin'ny tantara faharoa toko 17 fa ny fony dia nianatoky teo anatrehan'Andriamanitra. Tena zavatra ilaina amin'izao andro zao dia ny fahatokiana an'Andriamanitra, indrindra fa ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra rehetra. Ingane tombo ny fahatokitsika an'Andriamanitra izay nahatonga an' Jesosy ny teny hoe aty amin'izao tontolo izao ty no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao efa naharesy
an'izao tontolo izao. Azo zany fahatokina izany ny tsiraray avy araka ho voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo 9:1-10 dia misy an'izao teny izao: ary mbola irinay ianareo rehetra samy anio zany fahazotoana izany mba ahazo fahatokina be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Ilaina zany tsiraray avy ahazo anana fahatokina dia fahatokina an'Andriamanitra. Izany nahatonga an' Jesosy ny teny hoe manana finoana an'Andriamanitra. Jesosy miteny eto, tsy miteny hoe manana finoana, ilaina finoana an' Jesosy, fa eto ny tompo nahoana miteny hoe manana finoana an'Andriamanitra. Ekena ihany koa fa Jesosy dia Andriamanitra, fa zay tena tiany lazainy eto dia ilay Andriamanitra aray. Ny finoana an'Andriamanitra dia zavatra misy mahasamy hafa azy amin'ny finoana an' Jesosy, zay mahatonga an' Jesosy ny teny amin'ny Jaona 4:2 manao hoe mino an'Andriamanitra ianareo dia mino ahy koa. Izany hoe raha mino an'Andriamanitra ny olona dia tokony ino an' Jesosy koa, fa tsy hoe rehefa mino an'Andriamanitra dia mino an' Jesosy. Misy olona ny mino an'Andriamanitra fa tsy nino an' Jesosy, dikan'izay misy mahasamy hafa azy ny finoana an'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ka zay mino an'Andriamanitra dia tokony ino an' Jesosy, ary Jesosy no miteny manana finoana an'Andriamanitra. Eo anoloan'ny zava-tsatra no nahatonga an' Jesosy ny teny an'izay hoe manana finoana an'Andriamanitra. Ny finoana an' Jesosy mantsy dia finoana mandray azy. Zay rehetra ny Baiboly tonga tany amin'ny azy fa niatsy nandray azy, fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Ny hoe mino an' Jesosy dia mandray azy ho tompo sy mpamonjy. Fa ny finoana an'Andriamanitra kosa zay nampalaza an'ireo patriarka teo aloha dia finoana fahatokina an'Andriamanitra. Ary izay nampalaza an'ireo izay teo amin'ny testamenta taloha, izay voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo, fa nalaza tamin'izany dia hoe fahatokina an'Andriamanitra. Noho izany mahatonga an' Jesosy miteny hoe manana fahatokina an'Andriamanitra. Raha famonjena dia mino an' Jesosy. Asan'ny apôstôly manao hoe inona ny ataonay mba ho vonjeny izahay, dia namaly Paoly sy Silasy manao mino an' Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Raha famonjeny dia mino an' Jesosy, izay no azona famonjeny. Tsy misy anarana hafa ty ambany masoandro azona famonjeny afa-tsy ny anaran' Jesosy rery any. Fa eo anoloan'ny zava-tsatra kosa sy olana dia fahatokina an'Andriamanitra no ilainy. Satria eo anoloan'ny hoe zava-tsatra dia hoy ny tompo manana finoana an'Andriamanitra, satria izay mahatonga azy manao hoe raha manana finoana ohatra ny voatsinapy ianareo ka hiteny amin'ity voaroy azo ity manao hoe mingotaka mifindrahany ny ranomasina dia andeha izany. Noho izany ny finoana eo anoloan'izay dia finoana fahatokina an'Andriamanitra, ary tsy misalasala fa ho tonga ny zavatra lazaina ho tanterahan'Andriamanitra zay tenenina. Noho izany manana finoana an'Andriamanitra dia ny fahatokina tanteraka an'Andriamanitra izany. Tsy ny anana finoana an'Andriamanitra fotsiny anefa no ilaina, fa ilaina mitombo izany finoantsika izany arakaraka ny toe-java misy sy ny toe-javatra mitranga, dia aoka hitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokina an'Andriamanitra. Satria ny olana mety hiasarotra, ny ady mety miamafy. Noho izany aoka tsy hoe hitombo ny olana, miamafy ny ady, ny fahatokina an'Andriamanitra ndray mehena, fa arakaraka ny tombony zava-tsarotra engany mba hitombo miaraka amin'izay koa ny fahatokitsika rehetra an'Andriamanitra. Anisan'ny olana teo anaty Mosesy mantsy izany zavatra izany, satria be dia be ireo fahagagana nasehon'Andriamanitra, nampanaovan'Andriamanitra Mosesy natany amin'ny tany Ejipta, fampitana ny ranomasina mena, hita Mosesy izany rehetrarehetra izany. Kanefa ny zavatra misy dia izao: misy fotoana tsy nitombo ny finoana Mosesy, fa ohatrany misy zavatra mampisalasala azy foana.
dia tsy mahary manaitra an'Andriamanitra izany zavatra izany. Raha ny teny Andriamanitra fa monina mila hena ny Israely, dia ny teny Andriamanitra fa andefa hena ho an'ny zanak'Israely mandritra ny 2 volana mipaka. Salasala misesy tsy natoky izy ka nilaza hoe avy aiza moa no azahoana n'izany hena izany, alaina daholo ve ny hazan-drano rehetra ny ranomasina ka omena ny zanak'Israely. Toa mieritreritra manao hoe sao diso amin'ny zavatra lazainy. Andriamanitra tsy miteniteny foana fa zay lazainy dia hainy atao. Teo zany dia gaga Andriamanitra ka nilaza hoe ny afoy va ny tanako, toy ny milaza hoe efa hita misesy ihany ranomasina mena aza ny saraka. Ka raha hiteny Andriamanitra fa me ena ho an'izany dia tokony hamatoko misesy. Veriny indray koa nefa izany zavatra izany. Raha tany anefitra ny zanak'Israely ny fotoana tsy nahitany rano, dia niteny Andriamanitra tamin'ny sesy nanoro-hevitra azy ka poy io vatolampy io dia amoaka rano. Dia natantara misesy zany dia namoaka rano tokoa ilay vatolampy tamin'izany fotoana izany. Efa hita misesy zany ny rano, ny vatolampy namoaka rano. Raha amin'ny rafiny ray teo izy ny tokony nanana salasalana satria tsy ary mbola hita zany hoe vatolampy namoaka rano tamin'ny alala fikapohana tehana izany, nefa dia natoky misesy dia nivoaka ny rano. Da teo aoriana nefa boky Nomeri 20 nangetaheta rano ray ny zanak'Israely dia nitovy ny vahaolana men'Andriamanitra ka nilazain'Andriamanitra mento ny tenao dia mijoroa ny lohan'ilay vatolampy ka teneno ilay vatolampy, tsy ho kapohana intsony fa tenenina ilay vatolampy. Ary teo dia niseho ny tsy fatoky iny misesy an'Andriamanitra toa ny hena ny fatoky iny izay natonga azy nalay mpananikapoka ny vatolampy indroa, satria izay ngamba nefa nahitany fomba namohan'Andriamanitra rano. Eto anefa ho tenenina fotsiny ilay vatolampy dia salasala misesy toa ny hena ny fatokisany an'Andriamanitra, ary niraisin'Andriamanitra ho fanamavona azy mihitsy aza sy tsy fanomezam-boninahitra azy zany zavatra izany. Ary rahantsika malala fa antony ray lehibe tsy nidira misesy tany amin'ny tany Kanana dia ny zavatra nitranga nanomboka tamin'izany fotoana izany. Izany nilazana hoe ny olatsika, ny zavatra trentsika amin'izao farany zao dia mitombo ary miamafy. Noho izany ny fatoky itsika n'Andriamanitra engany hitombo mihoatra lavitra. Noho izany azahoantsika misedra ny zavatra rehetra zay misy. Ny mpianatra ihany koa dia todo zavatra toy izany ka tonga Jesosy nilaza hoe miamafy va ny fonareo. Raha vakitsika marika 9 andininy 14, marika 9 andininy 14, zay atatsika tantarany amin'ny mpianatra taorininy nanaovan'i Jesosy fahagagana nampitombo mofo 5 sy hazan-drano 2, nampitombo ny mofo 7 sy hazan-drano madinika vitsy zay nisy sombitsombony nangonina nafeny fifarona 7 bika 12 sy bika. Vakitsika ny Romanina 9 andininy 14. Ary tsy tsaroany izy ireo nitondra mofo ka tsy nisy teo amin'ny tsambokely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe miheveraka mitandremy ianareo fandrao azo masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herode. Ary niarany saina izy ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo angah izany. Ary Jesosy nalala izany dia nanao taminy hoe nahoana ianareo ny miara-misaina satria tsy manana mofo. Tsy mbola nahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manana maso fa tsy mahita va ianareo? Manana sofina fa tsy mandre va ianareo? Tsy mahatadidy va ianareo? Raha mofo 5 no vakiniko ho an'ny 5,000, firy arina moa ny sombitsombiny nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy 12. Ary raha mofo 7 ho an'ny 4,000, ary 7 bika moa ny sombitsombiny nangoninareo? Dia hoy ny mpianany 7. Ary hoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo?
izany hoe efa nahita ny fahagagana asa nataony tompony mpianatra na mitombo ny mofo 5 sy azandrano 2 ny 5,000 ny sombotsombony 12 sobika na mitombo ny mofo 7 ny azandrano madinika vitsy ho any 4,000 mbola ny sombotsombony 7 sobika nangonina tao anatin'izany dikan'izany raha voaray mpianatra izany zavatra any dia tokony atoky izy ka raha resaka sakafo sy resaka mofo dia tsy tokony amitebiteby ny mpianatra itsony fa tokony atoky izy satria ao Jesosy mamaza ny olana izany. Eto anefa efa nahitan'izany izy tsy nianatoko fa mbola misalasala mbola miasa saina foana amin'ny izany atao hoe resaka mofo izany. Ry havana malala aoka isika mba hiamatoky an'Andriamanitra na miasatra aza ny ady. Zay mahatonga amin'ny Baiboly manao hoe Jesosy miteny aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao efa naresy an'izao tontolo izao. Atoky matoky ny teniny, matoky ny heriny, matoky ny fitiavany, matoky ny fahaizany. Mbola tsy miova Andriamanitra ho malitsy nio ary mandrakizay. Noho izany aoka isika atoky an'Andriamanitra foana ninninona zava-misy. Zava-misy amin'izao andro farany izao nefa fataro fa tsy ny fitiavany olona an'Andriamanitra ihany no mihamangatsika araka volazo Mateo 4:20 fa tsy matoky an'Andriamanitra ny maro. Eny fa na dia izay mivavaka sy miditra am-piangonana azy dia lasa tsy matoky an'Andriamanitra ka toa mitady zavatra hafa itokina, toa te hiankina amin'ny zavatra hafa. Fotoana izao tokony hanehoantsika mifatokitsika an'Andriamanitra, fianterantsika amin'Andriamanitra aoka tsy hena ny fatokitsika an'izany Andriamanitra izany na dia miasatra aza ny zavatra fa mbola eo miseza fiandriana ny Andriamanitra, mbola afaka miasa izy zay nataony fahiny mbola hainy atao ankehitriny. Aoka isika tsiraray avy atoky azy. Nisy olona izay tsy matoky an'Andriamanitra fa aoka isika rehetra atoky an'Andriamanitra. Ao Mpanjaka 4:9 dia tsy matoky an'Andriamanitra ny olona. Mpanjaka 4:9 andininy 7:30. Mpanjaka 4:9 andininy 7:30. Mpanjaka 4:9 andininy 7:30. Zay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mpanjaka 4:9 andininy 7:30. Raha mbola niresaka taminy izy indro nidy nanakao aminy iraka nanao hoe indro izao ny loza avy amin'ny Jehova ka inona intsony no anantenako an Jehova. Hoy izy manao hoe indro loza avy amin'ny Jehova izao ka inona intsony no anantenako an'Andriamanitra. Misy olona efa tsy manantena an'Andriamanitra intsony amin'izao fotoana izao. Hoy aminao velominy ray mifanantenanao fa mbola tsy miova ny tompo, aoka mbola anantena azy ianao. Izany mahatonga ny olona sasany tsy te hanantona an'Andriamanitra intsony. Tsy te handany fotoana mivavaka satria efa tsy matoky an'Andriamanitra intsony izy. Zefania 4:2. Zefania 4:2 dia misy an'izao teny izao. Zefania 4:2. Fakto izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zefania 4:2. Tsy niainy ny feony izy nanino anatra. Jehova tsy nitokiny ary Andriamanitra tsy noantoniny. Hoy ny Baiboly. Tsy niainy ny feony izy nanino anatra. Jehova tsy nitokiny, Andriamanitra tsy nantoniny. Satria tsy natoky an'Andriamanitra izy dia tsy niainy ny feo antsony, tsy malena antsony ny tenin'Andriamanitra, tsy malena antsony mivavaka. Tsy atria tsy natoky an'Andriamanitra izy dia tsy manantona an'Andriamanitra intsony. Inganianao zay miaino ahy eto, mbola nanafatoky an'Andriamanitra ka na inona zava-tsaratra dia mbola anantona azy hatrany ny tsararay avy. Be dehibe nefa nanary toky, nanary ny fatokiny an'Andriamanitra. Voalaza zay mahatonga amin'ny bokin'ny Hébreu milaza manao hoe aza manary ny fatokinareo zay misy valiny lehibe.
ny fahatokina dia misy valiny lehibe be dehibe nefa ny olona manary toky rehefa todrony zavatsarotra atreny eo amin'ny fiainany. Ry havana malala, aoka atoky an'Andriamanitra ianao ary aoka hitombo ny fahatoky ianao an'Andriamanitra. Angamba mitombo ny fahalalany olombelona, mitombo ny fahaizana, mitombo ny fahafantaran-javatra, mialehibe koa ny olana dia lasa miankina amin'ny fahalalana ny olona. Ilaina amin'ny fahalalana, tena ilaina amin'ny fahalalana. Fa hoy ny bokin'ny ohabolana manao hoe matoky an Jehova ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalana. Ilaina amin'ny fahalalana fa azafoanana reny fahatokina an'Andriamanitra fa aoka isika atoky an'Andriamanitra hatrany. Na maro aza ny tsy mahatoky an'Andriamanitra ankehitriny, na maro aza tsy afaka hanantona an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, na maro aza nefa mitady zavatra hafa iankinana sy tokina ankehitriny, isika kosa aoka hiteny toa izay voalaza amin'ny bokin'ny Hébreu manao hoe izaho kosa mbola hatoky azy hatrany. Engany ianao mbola hatoky an'Andriamanitra hatrany. Hébreu 2:7. Joba dia mbola natoky an'Andriamanitra. Vady ny teny manao hoe mbola toky an'Andriamanitra ihany va ianao mbola hitana ny fahamarinanao ihany. Dia ny teny i Joba amin'ny Joba 2:10, namono ahy azy izy dia mbola anantena azy ihany aho. Salamo 1:4. Salamo 1:4. Dia misy an'izao teny izao manambara fahatokina an'Andriamanitra. Salamo 1:4. Nefa izaho dia matoky anao Jehova, hoy izaho Andriamanitra ianao. Jehova Andriamanitra ao, aoka ianao atoky azy. Na ny zanany azy efa natolony ianao, amonjy ianao, anafaka anao, matoky iry an'Andriamanitra ka lazao manao hoe Andriamanitra ianao, matoky anao aho. Salamo 5:7. Salamo 5:7. Fa ianao Andriamanitra no ampidina ireo any amindavaka fanimbany. Ny mpandatsadra sy ny mpamitaka tsy hatratra ny antsasaky ny androny, fa izaho kosa dia hatoky anao. Engany tsiraray avy mba hiteny toy izany, na inona zavatsarotra atrenao dia laza ianao manao hoe matoky anao a Jesosy eo. Na inona sarotra matoky fa ao Andriamanitra, ao Jesosy. Fantaro izao zavatra izao. Nisany ezaka ataon'ny Satana amin'izao andro farany izao dia ny hahatonga ny olona tsy hatoky an'Andriamanitra, ampihena ny fahatokiany olona an'Andriamanitra, ahatonga ny olona tsy ankindotsony amin'Andriamanitra. Toy izay nataon'ny Rabsake sy Sankeriba, ny ezaka nanorodana sy ampihena ny fahatokiany Ezekia an'Andriamanitra Sankeriba, ka nilaza hoe inona moa zao hitokinao zao, ary aza manaiky ampahatokiany Ezekia an'izao Andriamanitra zao ianareo. Iaiza ny avonjeny Jehova nareo amin'ny tanako, any tsy zava nandravan'izao rehetrarehetra zao. Izany dia maneho fanezany Rabsake narodana ny fahatokiany Ezekia an'Andriamanitra mba hatonga tsy hatoky an'Andriamanitra sy ny Israely tsy hiankina amin'Andriamanitra tao anatin'izany fotoana izany. Fa satria amin'ny sain-daliny Satana rehefa tsy matoky an'Andriamanitra ny olona hiala amin'Andriamanitra dia anararoatra Satana anao ny zavatra azony atao, satria tsy aotsony ny fahatokiany olona an'Andriamanitra hiaro azy, amonjy azy. Teny hoe zany Rabsake Sankeriba natao sy ampihena, andravana ny finoana sy ny fahatokiany Ezekia an'Andriamanitra, isaorana nefa Andriamanitra fa tsy voaravany izy ireo ny fahatokiany Ezekia an'Andriamanitra, fa vao maika izy natoky an'Andriamanitra ka nilaza hoe mangina aza misy mamaly azy. No heveriny Sankeriba mantsy fa toy ny Andriamanitra hafa tsy azo itokiana Jehova, toy ny Andriamanitra hafa izay mety handisy fanantenana miankina aminy izany Andriamanitsika izany. Ireny firenena rehetra nravany reny tokoa dia nanan'Andriamanitra nitokiny izay niantehera fa saingy tsy navonjy azy. Dia ny heveriny Sankeriba
fa mitovy amin'izay koa ilay Jehovah Andriamanitsika tsy ry havana, Andriamanitsika velona, Andriamanitsika miasa, Andriamanitsika mahery, Andriamanitsika azo itokiana tsara, sambatra zay matoky azy, anana fiadanana zay miankina aminy sy matoky azy tanteraka, araka voalazany Isaia 9:20 manao hoe saina tsy miovaova dia arovan'Andriamanitra ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy, matoky an Jehovah mandrakizay fa izy no hery mandrakizay. Noho izany tena heverina fa azo noravana ny fatoky iny ny ezekian'Andriamanitra, tsy rava nefa mifatoky iny, ninona sedra lalovana fatoky inao any tsy ho rava fa hitory mandrakariva, ary mbola matoky an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mampandresy anao Andriamanitra, ary hitanao mifandresena azo ny Ezekia fahagagana nataon'Andriamanitra tao anatin'izany rehetra izany. Natao koa zay tonga ny olona tsy toky na nitoky an Jesosy, zay natonga ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna izay niezaka nanafina ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty tamin'izany fotoana izany, mba hatonga ny olona tsy hatoky an'Andriamanitra, satria matoa mitsangana amin'ny maty Jesosy dia Andriamanitra manangana azy amin'ny maty. Dikan'izay raha ely manao mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia midika izany fa Andriamanitra nanangana azy, mahery Andriamanitra, azo itokian'Andriamanitra, nanezany Satana nafenina azy anefa ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty mba hatonga ny olona tsy hatoky Andriamanitra, naneo vavolombelona tamin'ny mpiampina zay naniampina amin'ny fasana, fa tena velona tokoa ny tompo, nitsangana ny tompo. Noho izany afaka matoky an'Andriamanitra isika, fa ilay Andriamanitra nanangana an Jesosy tamin'ny maty dia mbola afaka hiasa amintsika tsirara aoka toky azy isika amin'ny zavatra rehetra, tsy enany ny fatokisanao an'Andriamanitra. Noho izany i Paoly dia nampianatra amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 mananatra anareo mba hatoky an'Andriamanitra, ry havana malala, mananatra antsika koa ankehitriny, tsy izao fa ny tenin'Andriamanitra, matoky re an'Andriamanitra, ninninona zavatra mitranga, mbola tsy miova Andriamanitra, mbola afaka manampy antsika Andriamanitra. Nananatra ny olona Paoly mba hanana fahatokina an'Andriamanitra. Fotoana izao tsy fampiravorezantsika tanana fa fanomezantsika toky, ampahirezony rahalanao, ampahirezony rahavavinao, lazao aminy manao hoe matoky an'Andriamanitra fa mbola velona sy miasa izao Andriamanitra izao. Fatokina an'Andriamanitra misy valiny lehibe, ao amin'izany fatokina an'Andriamanitra izany no sy ny herintsika, hoy ny Baiboly Isaia 9:10, ao amin'ny fanginana sy ny fahatokina no isiny ny herinareo. Zay ny zany Satana mandrava ny fahatokitsika an'Andriamanitra, satria ao anatin'izany fahatokina an'Andriamanitra zany no herintsika. Ao anatin'izay mahatoky an'Andriamanitra dia ho vonjen'Andriamanitra, tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego, hoy ny Nebukadnezara. Fa iza moa zao Andriamanitra vonjenareo amin'ny tanako izao? Dia nijoro izy ireo manao hoe ny Andriamanitray mahavonjy anay, natoky an'Andriamanitra nafanainy impito ny lafory, natsipy tao Sadraka sy Mesaka ry Abednego, naseho an'Andriamanitra fa izao mahavonjy zay rehetra matoky azy izy. Ny aiky Nebukadnezara fa Andriamanitra isaorana ny Andriamanitra zay nanomonjy ny mpanompony izay matoky azy. Ry havana, mitady famonjena ianao, tianao Andriamanitra neo ny heriny aminao, matoky azy, fa raha tsy matoky azy ianao, tsy afaka hitay anao Andriamanitra, tsy afaka hiaro anao Andriamanitra, tsy afaka hamonjy anao Andriamanitra, fa Andriamanitra mamonjy zay matoky azy. Ito mpamaranana dia izao, aoka ianao tsy atahotra, raha vao nitahotra re. Davida tsy natahotra satria nalehibe aza Goliata natoky an'Andriamanitra. Elisa tsy natahotra satria ny momba azy dia be lavitra noho ny momba ny fahavalo. Gehazi raha nahita reo tafiky siriana nanodidina ny trano dia nagovotra tao anatin'izany ary mipararetra. Fa Elisa kosa nato raha fentahotra ny hafa, ry kristianino olom-bovonjy, zanak'Andriamanitra ianao, aoka toky an'Andriamanitra ianao, reseo ny tahotra, zanak'Andriamanitra ianao. Rehefa manana fahatokina ianao dia tsy tokony atahotra, fa Jesosy efa maty ho antsika tsirara avy. Noho izany manana fahatokina an'Andriamanitra, esory ny fanahina matoky an'Andriamanitra, hivavaka isika eo anoloan'izany teny izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao zay nafana nanambara izany. Misaotra anao zay fa mampianatra anay ianao atoky, na dia mihamafy aza ny zavatra atrehanay dia ny fahatokina
anay ianao kosa aoka hijoro hatrany fa raha mbola matoky izay dia tsy maintsy mampandresy anay ianao mamonjy izay matoky anao ianao amin'ny anaranao Jesosy nanao fanahy izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.